Najib Telma, des actualités unies, dynamiques et renversantes dans le Journal TV. Ny tombony herin'rivo Zabatsiray araka ny vaovao teo anivon'ny teo tamin'ny terora ariva teo. Hanomboka isy fiantraikany amin'ny toetrany andro eto amin'ny nosy izany, hanomboka rampitso. Ahina ny fiakaran'ireo renirano sy ny fahavakisan'ny fifoloha amin'ny faritra samihafa, indrindra ny eto amin'ny faritra Analamanga ny faran'ny herinandro zao, manoloana ny fandalovan'ny rivo Zabatsiray ho ny Apipa. Ho fiomanana amin'ny fiatrehana izany, nisy ny fanentanana izay ataon'ny tompona andraikitra. Entina hanatratrarana ny tanjona amin'ny afanarahana ny toetry ny andro sy ny hanaovana ny dématérialisation fitaovana maro no natolotry ny Fonds National Foncier ho an'ny DGSF tamin'ity androany ity. Vehivavy miisa roa no voasambotra ny mpitandro filaminana ao Toamasina vokatry ny fivarotana héroïne. Ankoatran'ireo zava-mahadomelina sarona niaraka tamin'izy ireo ihany koa ny fanafody tsy azo amidy natokana hitsaboana olona voan'ny areti-tsaina. Marisaka iraisam-pirenena nanambara ny filoham-pirenena ny Guinée-Bissau afanitrangana fanongana fanjakana tany amin'ny toerana. Tsy mbola fantatra kosa ny tompona antoka tamin'izany hatreto. Ny atadiny reveta. Salamandra tompoko lasy tompoko fotoana vaovao eto amin'ny École TV ka manazanao ary anaraka izany hatramin'ny farany. Nanombotsika ny vaovao dia ny tombony herin'rivo Zabatsiray araka ny vaovao teo anivon'ny météo tamin'ny 3 ora ariva teo. Hanomboka isy fiantraikany amin'ny toetrany andro eto Madagasikara, hanomboka rampitso izany miantarandriana io. Fahasimbana maro no nateraka Batsiray tany Maurice androany, me manakaiky an'i Madagasikara hatrany ity rivo ity, ary mitombo ihany koa ny heriny raha ny fanazavana. Tamin'ny 3 ora tolakandro teo raha ny vaovao farany azo apitaina aloha zany ny mahakasika an'ilay rivo Zabatsiray dia tany amin'ny 720 kilometatra atsinanan'ny Andila Lemainte, zany hoe any amin'ny district Brickaville misy an'ity commune ity. Tany zany misy ny foiben'izy io tao anatin'ny adiny 3 izy dia naafaka teo amin'ny 100 kilometatra teo. Niakatra ny heriny zany hoe nitombery izy mahatratra 570 kilometatra isan'ora ny rivotra entiny raha natafiotra 570 kilometatra isan'ora. Tsy miova aloha zany ny fikisakany zany hoe ny fizotrany zany dia mikisaka miakandrefana somary tsy mandrefana hatrany izy ary maafaka hatrany amin'ny 720 kilometatra isan'ora araka izany dia voatazona hatrany zany ny vinavina fa manambana ny morontsiraka atsinanan'ny nosy izy ary vinavinaina hitran-tanety eo anelanelan'ny vatomandry mananjary ny asabotsy ho avy zao amin'ny tolakandro na ny etoandro zany mety hidirana. Tombanana ho rivo Zabatsiray hatrany izy amin'izay fotoana izay ka hatratratra any amin'ny 570 kilometatra isan'ora ny rivotra miaraka aminy raha ny tombatombana zany. Makivaky ny ampitany Madagasikara izy avy eo ary vinavinaina ivoakan-dranomasina ny alahady. Namafisiny teo anivon'ny mpaminavinan'ny toetrandro fa ny sabotsy ho avy izao no vinavinaina hiditra eto Madagasikara i Batsiray. Distrika maro no efa hiaran'ny filazana amin'ny loko maitso ankehitriny. Hiatra ny fepetra amin'ny filazana amin'ny loko maitso mahakasika ity rivo ity araka izany ny distrika sy ny faritra manaraka izay tsinoniko reto Analanjorofo, Atsinanana, Alaotra Mangoro, Vatovavy, Fitovinany, Atsimo Atsinanana, Analamanga, Itasy, Bongolava, Vakinakaratra, Moromania, Matsiatra Ambony, Iorombe, Antala, Mandritsara, Tsaratanana ary Taolanaro. Entanina manokana ny mponina voakasika ny fanahiran'ireo zany mba hanaraka akaiky ny fivoaran'ny ity rivo ity ary mba hanaraka ihany koa ny toromaso omeny manam-pahefana mba hisorohana ny loza ao anatin'izay. Efa manomboka mikorontana ihany koa ny fifamoivoizana eny an-dranomasina saika manerana ny morontsiraka atsinanan'ny nosy mandritra ny fanantonan'ny rivo izao. Tsy azo atao intsony ny andrika nanomboka androany, etsekilany raha ny vinavina hatrany, manomboka rampitso hisy fiatraikany amin'ny toetrandro amin'ny faritra maro eto amin'ny nosy ny fanantonan'ny Batsiray, izan'izany ny ao Vadivavy sy Fitovinany. Ahina kosa ny fiakaran'ireo renirano sy ny fahavakisan'ny fifoloha amin'ny faritra samihafa
indrindra eto amin'ny faritra Analamanga ny farany herinandro zao manoloana ny fanalovan'ny rivodôza Batsiray ho ny Apipa Abraham Randriamana. Miomana amin'ny fiatrehanan'ny rivodôza Batsiray ankehitriny eto Madagasikara. Isan'izany ireo faritra vinavinaina andalovana sy voakasiky ny fiantraikan'ity rivodôza ity. Itombo avy telo eny amin'ny rotsakorana mahazatra izay mahatratra 200 mm ny rotsakorana entin'ny rivodôza Batsiray raha nambaran'ny tompon'andraikitra. Ho any eto amin'ny faritra Analamanga, toy ny zava-nisy ny herinandro lasa teo, ahina ny fitombon'ny avon'ireo renirano efatra izay mety hiteraka ny fitohanan'ny fandehanan'ny rano mivarina ny Bevomanga raha ny fanazavana. Tsara fantatritsika ny fiavian'ny Batsiray avy any antsinanana izy miditra dia izay faritra avy any antsinanana rehetrarehetra zany mafimafy daholo hatraty amin'ny antsinanan'ny Tsiazompanira, antsinanan'ny Matasoa, antsinanan'ny Manjakandriny moa zany efa amin'ny faritra antsinanana daholo. Any no miditra ny rano ary mitosaka be izy zany avy any amin'ny lohan'ny renirano rehetra ireo mitosaka be daholo. Vao atao Bevomanga no mitohana ny rano dia tsy maintsy hitohana daholo ny renirano aty anaty tanàna rehetra aty, ary efa mitohana izy ka tsy mahazaka intsony ny fefiloha dia mety ho rava na ho vaky indray koa ny fefiloha. Efa maromaro ny fefiloha vaky teo aloha, tsy mbola afaka tanterahantsika ny asa ao anatin'izao fotoana miorana izao, fa tsy maintsy miandry ao anatin'ny fotoana mahitantsika vao afaka manatanteraka ny asa. Vokatr'izay raha mbola hiakatra ary mbola hitady lalana ilay rano dia tsy maintsy any anivon'ny fefiloha izy no hamaky. Manoloan'izany, manao antsoavo ho an'ireo mponina amin'ny faritra iva sy amin'ireo komina manamorona ireo renirano lehibe hifindra toerana ankehitriny eo anivon'ny Apipa. Natao izany ho fampahafantarana sy ho fandraisana fepetra ho fisorohana ny voka-dratsy ateraky ny fandalovan'ny rivodôza Batsiray. No anentanana ny vahoaka izay efa tafiditra tanatin'ny ranobe tamin'ny ho Antananarivo, izay efa tafiditra tanatin'ny ranobe tamin'ny 2 herinandro lasa, tonga dia mila maka fanapahan-kevitra mba hiarovana ny aina sy ny fananana. Tokony mila miala amin'ny trano ary izay zavatra sarobidy rehetra mba ho esorina amin'ny trano fa mafimafy ny zavatra mety hitranga. Amin'ity tsy hikopa rehetra intsony no resahana fa ny renirano rehetra mihitsy dia mila miala daholo zany izay manodidina fefiloha rehetrarehetra mba hiarovana anazy sy ny fananana, dia mila miomana antsika mba tsy ho tapohan'ny loza. Manamafy ny fanentanana ireo mponina tandindomindoza ny tompon'andraikitra mikasika ny fitandremana sy ny fahamailona eo anatrehan'ny fisian'ny rivodôza Batsiray izay hikasika ny faritra atsinanan'ny Madagasikara ny farany herinandro izao raha ny vinavinan'ny mpamantatra ny toetrandro. Fiotsahana miisa enina ny tranga teny amin'ny foky tany Tsomialonjafy nandritry ny oram-be farany teo. Maro ny trano nirodana saingy tsy nisy ny ainana fohy. No mafisina ianty anefa ny fanentanana n'ireo mponina Yves Richard. Iray amin'ny fokontany voasokajy anatin'ny faritra mena amin'ny fiotsahany indrindra ny tany sy ny vato eny ambonina mpamarinana ny eto Tsomialonjafy. Tokantrano 370 ahitana mponina 7,500 no tandindoza amin'ny fotoana rehetra hoy izay fokontany. Izany hoe saika voakasika avokoa ny zanaparitra efatra eny an-toerana. Misy secteur c'est les vato zay. Misy secteur 2 eo amin'ny 416 any dia misy koa secteur 3. Secteur 3 zany tombony taona nisy mitsakana trano mitsaka anankiroa dia secteur 4 zay ilay zavatra. Zay ny atahorana fa amin'izao zany efa milamindamina aloha fa tia ho avy ilay faharoa zay ny atahorana dia efa manao négociation zany zay amin'izao fotoana. Miamonanay efa misy hoe tondro fanjakana satria zay koa zany miankina amin'ny site d'hébergement nazahoana ilay fanampiana. Ka amin'ny site d'hébergement tsy nisy sakafo tamin'ny voalohany tsy maintsy makany an-trano io zany misakafo. Zay zany teny problème teto aminay. Olana tsy ahafahana misoroka ny loza ny tsy fisian'ny toerana azo ametrahana mandritra ny fotoana maritra ny olona findra toerana. Saika efa mivena amin'ny trano fonenany avokoa ny mponina 100 ny voakasika araka ny fanadihadiana. Isan'izany ny ankonan'ity renim-pianakaviana iray ity. Ny trano fonenany izy ireo izay efa niaran-doza nandritra ny oran'ny kija farany teo. Io le rindrina rovitra be zany io dia reto le rary vato niraraka zany fa tia mivonjena ingakany ena aloha zany mba hisitrihanay satria tsy mahita hisitrihana zay hoe aiza zay nisitsika mandra-pahazo an'le sita zany hoe angataka sita tamin'ny EPP soldat zany zay dia raha mba mahazo zay dia mba milamina kely indray satria ho avy zao ny cyclone dia tsy hitandreo hoe aiza nipetsahana ena aiza zany dia na izay ary io mandrendrirana antsy hoe aiza zany ny tokony ianona fa ho any fianakaviana aiza fianakaviana tsy hita mpianatra nianatra aty eo amin'ny
EPP tambarina andrinona ny zanako sy ako amin'ny EPP soldat sy manjary tsy mahita izy tsy ane raha vao ohatsy hoe tsy miafiaty nefa raha mba mena an'le EPP soldat zay dia afaka makany satria any foana mifatorianay atseo zany a. Raha ny fehiny enona ny fiotsahana ny tranga teny amin'ny fokotany tsy mialonjafy raha ny herinandro ny siny no rambe farany teo. Tsy nisy ankila ny ainana fohy. Na izany na tsy izany, miantso ny mpona eny an-toerana ho mailo ary anaraka ny fandaminana isantsokajiny sy fokotany. Isoroana ny loza indrindra anatin'ny fiatrehana ny rivo-doza. Entina hanatratrarana ny tanjona amin'ny fanarana ny toetry ny andro asiaka ny anaovana ny dématérialisation fitaovana maro no natolotry ny Fonds national foncier ho an'ny DGSF tamin'ny ity androany 5 antany Genève. Fitaovana maro tahaka ny fitehirizana bokotany, kojakoja maro hanamafisana ny fisorohana amin'ny ady amin'ny Covid-19, kojakoja ilaina eo amin'ny sehatry ny fananantany ahafahana miroso kokoa amin'ny dématérialisation na ny fidirana tsikelikely amin'ny nomerika sy ny maro hafa no natolotry ny Fonds national foncier ho an'ny foibe mitantana ny fananantany sy ny fandrefesan-tany androany. Ny fitaovana voaray androany moa zany ny lecture-na code barre izy ity izay raha mijery antsika ny situation juridique sy ny plan ary ny titre mivoaka amin'izao zany dia efa misy an'ireny code QR sy ireny code barre regny dia ny fanavaozana zay atao amin'izao moa zany dia mamerina ho apetraka ho misy valeur fiduciaire daholo zany ny document foncier et au niveau ny direction générale des services fonciers. Ka raha tahina zany misy ny zavatra tiana ho vérifiena zany dia amin'ny alalan'ny reto appareil reto no afahana miverifie anazy. Raha taloha zany dia amarina amin'ny alalan'ny sonia fotsiny le izy dia efa betsaka amin'izao ny mpangalatra sonia dia heverina fa ny fisiany reto fitaovana reto zany no afahana misoroka an'izay fangalarana sonia zay ary efa tokony ihany koa no hidirantsika zany ao anatin'ny teknolojia vaovao amin'ny alalan'ny ataoko hoe administration émergente. Izaka natao izao entina natsarana tran'ny fandriam-pahalemana ara-tany na ny sécurisation foncière eto Madagasikara. Rano Madagasikara zany eo amin'ny fandrarahana eo amin'ny fananantany dia mbola lavitra isika ka ny tanjona zany anamora zay fananantany zay afahany rehetrarehetra zany isiny voalohany ny sécurité lo voalohany satria raha tsisy ny sécurité foncière dia mampanahirana amin'ny fampiasam-boly eto Madagasikara. Ka ny zay sécurité foncière zany tokony miditra ao anatin'ny sécurisation foncière universelle atsika mba hitovy amin'ny firenena ireo mandroso sy efa matanjaka mba namora ihany koa ny fampiasam-boly eto Madagasikara ary ihany koa ho an'ny malagasy eto an-toerana ihany koa dia fiarovana ny fananantany zay teneny ombenimbeny satria ny tanindrazana no lova zay matimatesany malagasy. Ho aparitaka amin'ireo toerana sy biron'ny fananantany izay miroso tsikelikely amin'ny fampiasana ny nomerika izay ireto fitaovana samihafa ireto. Tsy mijanona eo, mbola maro ny ezaka sy ny fanohanana ataon'ny FNF amin'ny karazana fampitaovana tahaka izao raha ny fanazavana. Tsy voavoalohany ity executif efa nisy ny teo aloha ary mbola hisy ihany koa ny manaraka satria izay no tena antom-pisiny ity tahirim-bola nasionaly ho an'ny fananantany. Tena niopana betsaka tamin'ny fikarakarana sy ny fiantohana ny fitahirizana ireo antota taratasy ao amin'ny archive zany ireto fitaovana ireto. Anisan'izany ny extincteur, ny mobilier de rangement, eo ihany koa ny fanavaozana n'ireny fil ireny raha zay no aingakaingana kokoa mba ahafahana mitondra fahanazavana kokoa ao anatin'ny archive fa nisan'ny tena hatrehana amin'izao fotoana izao ny fanaovana ny guichet automatique ny anivan'ireny sampandrarah ny fananantany sy ny fandrefesan-tany ireny dia nisy fitaovana ihany koa tao anatin'izao natolotra izao hiatrehana n'izay fampandehanana n'izay guichet automatique zay. Mindetina mahery ny 3 hetsy sy 1.70 tapitrisa ariary ny vidin'ireto fitaovana ireto. Miamafy kosa ny fahasembany faritra mando eto Madagasikara, maro ny fitrandrana tsy ara-drariny izay ataon'ny amponina manodidina. Zavaboary maro araka izany no tandomdozy Evrichard. Ny alaoko any amin'ny elo-dranonam-baro any amin'ny tapany avaratra ny voasokajy anatin'ny faha 120 ny faritra mando eto Madagasikara. Hitany antoerana avokoa ny 470 amin'ny karazam-borona 7 amin'ny 90.
miamafy ankilan'ny fahasimbany indrindra manoloana ny fiovaovan'ny toetrandro sy ny tsindry ataon'ny mponina manodidina trango izay iraisan'ny fatramando eto Madagasikara. Anisan'ny vesatra mahazo ny reo faritra mando reo aloha zany voalohany indrindra dia ny fahampitehan'ny ala satria ny rano dia tsy avesa fa avy amin'ny ala ihany ka izay zany nisan'ny fototra ary aingana be ny faharitran'ny rano eny amin'ny toerana iva miohatra amin'ny hoe fahasimban'izay ala izay zany. Raha antsika malala fa ny faritra mando dia anisan'ny hoe miantoka ny roa ny ain'ny zavaboary misy eto ambonin'ny tany ka reo roa reo no tena hoe zava-dehibe zany ny fampitehan'ny ala sy ny fanajarinan'ny tany zany ankoatran'ny hoe aty aoriana moa zany misy ny ataontsika hoe fiovan'ny toetrandro izay nivokatry ny asan'ny olombelona ihany mahatonga an'le hoe fiovan'ny toetrandro izay. Ankoatran'ny fitoeran'ny zava-maniry sy biby isan'ny sokajiny, mitana toerana goavana amin'ny fiainana andavanandro mponina ny faritra mando. Isan'izany lafy ny famatsian-drano ho an'ny mponina manodidina. Antony anamafisa mpisehatra indrindra amin'ny ministera pia amin'ny fikojagojana sy ny fiarovana ny faritra mando. Tokony ampitomboana arak'izay tokony ho izany izay hoe faritra mando izay tsy Madagasikara rery akory mametraka an'io fa fifanarahana raisam-pirenena izy io fa ny azon'ny Madagasikara atao dia miaro n'izay efa misy ary mampitombo n'izay mbola tsisy. Ny fanjakana ny mametraka ny politika hitantanana an'ireny toeran'ireny dia tsy mijery hoe politique sectorielle zany ohatra hoe ny ministeran'ny tontolo iainana rery ihany no mitantana an'ireny faritra ireny fa mifandray daholo ireo. Zany hoe ohatra hoe ny ministeran'ny fambolena sy ny fiompiana, ministera ny jono sy ny sisa zany dia miara-miasa daholo. Zany hoe fitantanana mifaningotra zany no tokony atao fa tsy sectorielle. Isan'ny firenena voasokajy manana faritra mando be indrindra tafiditra anatin'ny lisitry ny Ramsary Royaume-Uni. Manana faritra mando 7.70. Manaraka i Meksika manana faritra mando 2.70. Raha toka Bolivia no manana faritra mando manana velarina midadasika. Izany hoe manodidina ny 8.4 kilometatra tora-droa. 2.20 ny faritra mando voasokajy anatin'ny sity Ramsar izay anatin'ny velaran-tany. 7.4 tapitrisa hektara eto Madagasikara. Androany ny andro maneran-tany ho an'ny faritra mando izay nandraisana ny lohahevitra hoe miany faritra mando, miany olombelona sy ny zavaboary, tsy ho totorana fa miantoka ny fahampindran'ny mponina, tsy ho simbaina fa antoko ny fahavelomana. Mahakasika ny tontolo iainana izay hatrany dia mandrisika ny fampiarana ny saza mifandraiky amin'ireo tompon'ampoka tamin'ny famotehana ny zetra any Ambatondrazaka ny Alliance Vargas fanampanazavana. Loatra dia tafiditra ao anatin'ny hoe site Ramsar zany hoe aire protégée, zany hoe catégorie 6 zany misy fepetra ihany zany ahafahan'ny olona manao zavatra ao fa na zany dia faritra voaro ny fariana loatra. Dia nisy mera sy ny nama, merana Ambatondrazaka sy ny namany zany na sambola nanao exploitation tao anatiny tao. Dia reny nisy hoe fanenjehana zany efa nanomboka tamin'ny 2019 izy io ny fitsarana rehefa tokony tamin'ny Desambra 2019 fa mbola niemitra foana. Dia eto izay dia makasitraka tanteraka ny fitondram-panjakana tamin'ny fisamborana ny reny olona reny, ny fahasahiana satria olom-boafidy reny. Ary maromaro ny olom-boafidy eto amintsika zany na tsy voafidy izay manana roa-pahefanana mihitsy amin'ny fanimbazibana ny faritra voary eto Madagasikara. Dia voahelika 5 taona tranomaizina moa zany miaraka amin'ny sazy ara-bola isan-karazany izy ireo. Dia izay mbola manentana ihany zany ny tontolo iainana sy ny fitsarana mba hanohy an'izay ezak'izay. Fa tsy eritreritra indray hoe hanao fanalemena le saza. Kosa indray dia nahiditra amponja vonjomaika avokoa ireo olona 13 niatrika fampanohavana omaly teny amin'ny fitsarana maratonga voalohany tao Fenerivo atsinanana voarorohy tamin'ny ilay raharaha sambo MS France any alarana efson. Araka ny fanazavana azo avy amin'ny lehibe ny fampanohavana fitsarana ambaratonga voalohany ao Fenerivo Antsinanana niditra amponja vonjomaika avokoa ireo olona 13 niakatra fampanohavana omaly tamin'ilay raharaha sambo MS France izay dobo tamin'ny 2 Desambra 2024 lasa teo. Vesatra hiampangana azy ireo ny firaisana tsokombakoba sy fanararaota-pahefana ary ny fahafantarana ny tondrana ireo mpandeha ireo. Olona 13 no voaroroy amin'ity raharaha ity ka niakatra fampanohavana
ka napetraka amponjavonjinaika avokoa ireo olona 320 ireo ny 4 amin'izy ireo dia araka ny fanazavana azo avy amin'ny lehibe ny fampanoavana fitsarana ambaratonga voalohany ao feno arivo antsinanana niditra amponjavonjy maika avokoa ireo olona 320 niakatra fampanoavana omaly tamin'ilay raharaha sambo MS Francia izay doboka tamin'ny 20 Desambra 2024 lasa teo. Vesatra hiampangana azy ireo ny firaisana tsokombakoba sy fanararaota-pahefana ary ny fahafantarana ny tondrana ireo mpandeha ireo. olona 320 no voaroroy amin'ity araka ny fanazavana piasan'ny APMF ny 3 piasan'ny commune ny 2 piasan'ny sambo hafa izay voaroroy fanamindra olona marobe tao anatin'ny sambo Francia. Ny 2 dia ny karamaina ny karakara sakafo, ny 2 piasan'ny coopérative ny fitaterana iray izay nanome olona marobe amin'ny Francia 3 koa. Tsy hivina eto fa ny mahavoaroroy amin'ireo olona reo dia eo ny firaisana tsokombakomba, eo koa ho an'ny sasany misy ny atao hoe fanararaotam-pahefana. Hatreto mbola mitohy ny fikarohana ny tatsambo nitondra ny sambo hatramin'izao raha ny fanazavana. Raha tsy ahivina, ny 20 Desambra 2024 lasa teo no tradoza ny sambo MS Francia izay nitondra mpandeha manodidina ny 30 ka ny 10 velona somatsara ary maty avokoa ny ambiny rehetra. Tsy nahazo alalana fa nandeha antsokosoko tamin'ny 2 maraina ity sambo ity no dobo rehefa tonga ny tamin'ny 6 maraina. Vaovao farany voaray amin'izao fotoana izao kosa indray dia nanambara ministry ny atitany izao ariva izao nandritra ny fivanianany tao amin'ny televiziona malagasy fa hitsahatra ny fampianarana manerana nosy manomboka amin'ny 4 volana febroary izao noho ny fisian'ny rivodoza Batsiray. Tsy miasa ihany koa ny mpiasa-panjakana rehetra amin'ireo faritra voasokajy ho zone rouge amin'ny fandalovan'ny rivodoza Batsiray. Dia tsy miasa manomboka amin'ny azoma hoavy izao. Ny mpiasany tsy miankina koa dia voakasika amin'ny izay zay tafiditra ao anatin'ny zone rouge fa 5 miankina amin'ny tompon'ny orinasa moa no fandaminana amin'ny zany. Ampahany tamin'ny fanapa-kevitra nandritry ny filan-kevitry ministra farany teo moa izay hanambara izay fa hoentina aminao ato anatin'ny fampahalalam-baovao ihany ny antsipriany izay. Fa ny an'izantsika ny vaovao kosa indray dia ny cours d'appui pour études supérieures etsy akazo tokana dia manomana ireo izay hanomana ny fanadinana rehetra hiditra ho mpiasa-panjakana avy amin'ity ray volana ity dia manomboka ny Faratopoka Henri Florian. Amin'izao akatoky ny fifaninanana idirana ho percepteur des finances izao, manokana koro faradoboka lehibe ny KS na ny cours d'appui pour études supérieures etsy akazo tokana eo amin'ny Aribus. Ny KS moa zany natsony amin'ilay anarana hoe cours d'appui pour études supérieures dia ivitoeram-piofanana anomanana ankizy fanadinana idirana mpiasa-panjakana. Amin'ny 7 volana febroary zao dia isy fidirana vaovao ety anivon'ny KS. Izy io moa zany dia faradoboka zany faradoboka zany dia hoe manao rappelana leçon zay dia exercice avy hatrany. Tena exercice moa zany tena iopanana satria kavilana melohan'ny fanadinana ny percepteur des finances amin'ny 5 sy 10 volana martsa izao. Zay zany ny antony mahatonga ny KS hoe manao fanomanana io faradoboka io mandritra andray volana. Io zany no tena fiofanana farany man'ny KS amin'ny percepteur des finances. Tsy misy fiofanana tsony eo arinan'io fa io 7 volana febroary io. Ankoatran'io kosa misy koa ny fanadinana hafa ao man'ny KS. Anisan'izay fanadinana idirana mpitsara. Ny mpitsara moa zany mizara telo eo ny magistrat administratif, magistrat financier ary ny magistrat judiciaire. Eo ihany koa ny anivon'ny ENAM. Eo ihany koa atsika rehetra izay hifaninana ho polisy. Ny polisy moa zany manana bac plus 4 no afaka hanao an'ilay commissaire de police. Eo ihany koa ny bac plus 2 ho an'ireo izay hanao officier. Eo ihany koa ny inspecteur de police ho an'ireo izay manana diplôme bac ary ny agent de police ho an'ireo izay manana diplôme EPC. Ny KS ihany koa dia manomana fiofanana formation professionnelle izy io kasika ny transit de douane. Ny transit de douane zany mandritra andray volana ny fiofanana. Formation théorique sy formation pratique izy io. Ny théorique zany dia atao aty Antananarivo ary ny pratique kosa ataontsika ny Porto Tomasina moa zany.
tokana ny adresy misy ny cour KS raha ny fanazavana ary azo atao ihany koa ny mifandray amin'izy ireo manantona sy maka ny andindiny amin'ireo fifaninanana idiranao mpiasam-panjakana. Ny laharatarby mety azahoananay aloha dia ny 034 41 457 43 034 41 457 43 ny adresy misy anay dia tia akasitokana aloha avertika ny indray mandeha tia akasitokana. Zany hoe raha mandeha bus isika zany mialo Ambohijatovo ohatra misy ny 117 116 dia 129 mandalo eto akasitokana eto dia mandalo teny fotsiny hoe misy mialo amin'ny arean'ny bus akasitokana dia eto amin'ny rahoanay mihitsy no miala zany ianao dia mora izy raha avany amin'ny tunnel Ambandia dia manaraka ny score iny dia tonga ty alohaloha aty mahita station totalina akasitokana dia mora hita ao akaikiny eo ny KS. Hanomboka ny alatsinainy izao araka izany ny faradoboka ho an'ny cour KS hanomanana ny fifaninanana ho an'ny concours percepteur des finances. Ankoatr'io manomana ny fifaninanana maro ihany koa izy ireo ka nanainga ny rehetra anatona eny amin'ny FUB ny akasitokana. Tahaka mazatra anaraka dokavatra isika meloha ny dirantsika ny tapany faharoan'ny vaovao rehefa avy eo. Arao avokoa ireo lalao rehetra amin'ny phase finale CAN 2021 naiza misy anao eto Madagascar ao amin'ny TVM sy amin'ny finday anao amin'ny Telma TV. Iaino ireo fotoana miavaka rehetra mpanohana club des partenaires. Le CNAM Madagascar vous offre une possibilité d'acquérir un diplôme international qui vous ouvre les portes dans le monde. Formant les plus hauts placés des administrations, CNAM vous propose plus de 658 parcours niveau bac à bac plus 8. Réussir, apprendre, innover. Faites partie des plus grands et visez plus haut. Inscrivez-vous pour le nouveau semestre. www.cnam-madagascar.g 67 hectares, maison des produits, 6e étage, Antananarivo 101. Mandray vahiny ny sampana fampalalama avao amin'ny ity androany ity mirahalahy zay mandray vahiny tsika miaraka amin'ny onona saina ny tenako amin'izany ary omeko azy avy hatrany fitenenana. Andriamatoa solombavam-bahoaka ny Madagasikara ho fito amin'ny distrikany Marolambo miarabanao tonga soa atao anatin'ny fampalalam-baovao. Andriamatoa solombavam-bahoaka isan'ny mampikaikaika ireo mpamily ny amin'ny lalam-pirenena RNT 23 iny amin'ny faratsiny lalana. Manao hoana toetoetra izay lalana izay amin'izao fahavaratra izao nisy reny kory ny andro ratsy eto amintsika ireny. Faly miaraba nareo mirala dia miaraba nareo jiaby mpagnaraka n'ity Kolo TV ity. Alohan'ny maleko ny fagnontaniananao dia magnaratra bitika satria omaly mo 2 febroary. Omaly 2 febroary no nankalazana ny andron'ny manamboninahitra lefitra eto Madagasikara ka dia mitondra ny teny fiarabana ho azy ireo dia miraro soa amin'ny asa mavesatra izay hatrehany. Fantatra fa ianareo no pilier raha ny filaza azy ao amin'ny tafika. Somary nangingina ny fankalazana kanefa antenaiko fa tsy akivy zany fa hitondranareo hatrany izay anjara briky vitantsika ho an'ity firenena ity. Makasika ny Marolambo manokana amin'ny lalana izay nanontaninao teo. RNT 23 2.3 kilometatra tapa-bolana tsy tonga amin'ilay toerana andehanana ny camion. Camion 6 raha mbola 4x4 zany aza eritreretina alefa agny fa tsy tafiditra io na ho soloana avo be zany pneuany. Ny 132 km amintsika amin'ny resaka zao nampiny cyclone iny tsy ho antenaina mihitsy ho vita ao anatin'ny 5 andro. Efa nisy ny programme mpanjakana hoe amboarina izy iny fa atreto aloha mbola tsy manomboka ary ny faniriana dia hitanany teny nomeny satria ray aman-dreny reo dia hanaja an'izay hoe nampanantenaina fa ho atao dia ho atao tokoa le izy dia miandry am-pitonina zahay. Arak'izay faharetan'ny fitaterana izay manao hoana ny famatsiana ireo entana ilaina amin'ny fiainana andavanandro sy ny fiakarana izany ny vidin'izany any an-toerana Andriamatoa solombavam-bahoaka. Amin'ny fotsy miangatra tonga dia atao mahitsy be ny filazana azy miteraka faty antoka sy tsy fanajana ny maha olona
mihitsy ny tsy fananana lalana. Sarotra manko ny teny hoe ratsy fa le izy eo tsisy mihitsy fa de zay camion masamaty sisany mandeha makany. Izay toedra raha zay de miteraka fidanganana vidin-javatra. Lasa mampiakatra be vidim-piainana izy io. Ny solika ny jiramazo de efa herinandro maromaro ny tsy nisy tao Marolambo fa de ny tsara sitrapo ny opérateur économique et honteur na ny mpitarika lehibe district sy ny sisa ny tenanay no manao plus afahana mividy gasoil na essence de alefa amin'ireny zavatra groupe kelikely reny ny radio mba hahenony olona vaovao. Indrindra tamin'ity fiomanana loza ity zay mbola horesantsika moa zay rehefa avy eo ny vidim-piainana ny ray kilao miala avy eo manoro efa 200 serivo ka hatramin'ny 500 serivo. Zany hoe raha io vary mora zaraina ty io zany no entina any Marolambo de tafiakatra 400 ny kilao an'io para-patongany. Ny dika avy hatrany zay fa tena ny tsy fanaovana ny lalana ny Marolambo dia fanasazina na famonona ankolaka ny vahoaka any. Ary ny vidina vary akoatra ny vary mora ny vidiny litatra amin'ny solika zany manao ahoana manodidina ny otrina eo? Ny litatry ny solika ao Marolambo eo amin'ny 7 arivo 8 arivo. De miankina miala virana indray fa satria adodom azafady indrindra ny teny vahiny adodom ny transport amin'izay fotoana zay miala eo amin'ny Marolambo tampotanana de miankina amin'iny ny vidin-javatra rehetra. Misy kosa nefa commune sasany mora ny eo amin'ny tampotanana ny Marolambo ny vidin-javatra any aminy satria afaka mampiditra avy any Ambodipohy na avy any Fandrina de mifandanjalanja ihany zany lasa tsy azo ampitahina intsony zany hoe eo an'ireny vohitra ny mora fiainana raha-pitaina amin'ny any ambanivolo fa mifamadibadika le izy. Raha izay no fahasahiranana amin'izao araky ny nambaran'ny sampanampahamantatry ny toetrandro hiditra afaka andro vitsy eto amintsika ilay andro ratsy Batsiray. Manao ahoana ny fiomanana amin'izay sy no mety mbola fahasahiranana iainana zany Andriamatoa sy ny vavivahoaka? Hiampy satria ny solika mbola eny an-dalana. Ny radio mbola atositosika aloha hatreto misy radio anankiray ihany afaka mifanampy aminy fa ny fampiomanana zany de miainga ao anatina fivoriana sy fampitana mivantana amin'ny fokon'olona sisa ny ainana any Marolambo. Ny radio mpanjakana moa zany na eo azy iny maharakotra ny district rehetrarehetra ny alavirana fa saingy Marolambo zone montagneuse dia sahirana ny fréquence vao tafidina eo amin'le tanàna fa saikisaiky ny tampon-tendrombohitra ihany no mahazo de izay isany manano sarotra ny communication any Marolambo any de mitovy tsisy hafa amin'izay koa ny réseau téléphonique. Vitsivitsy ny commune misy réseau ary voaingana moa zany nahazo valiteny taorian'le fasiafasiny hoe homena pylône telma anankiray ihany koa ry zareo any amin'ny commune ny Betampona fa de miandry fanatanterahana azy zahay. Sarotra be zany mampita vaovao any fa de miainga amin'ny fiarahamonina tanteraka ny fitaizana olona hiatrika loza zany ary tsy androany no hitrainga ampisy ny loza de androany zay miatrika fa efa ampitaina tsikelikely de efa zatra an'izay ny olona. Ararotana ny fandalovanao eto amin'ny sampana fampalalam-baovao Andriamatoa sy ny vavivahoaka ny district ny Marolambo zany isan'ny fantatra amin'ny resaka trangana tazomoka indrindra ao anatin'izao vanim-potoana ny fahavaratra izao. Manao ahoana ny zava-misy any an-toerana amin'izay resaka tazomoka izay ankehitriny? Efa maro ny antso voaray de efa nisy koa ny zavatra nampitainy fa isan'ny teniko zay tamin'ny fotoana nanomboantsika hiady tamin'ny coronavirus hoe aza centralisena loatra eto Antananarivo ny anina ny corona fa aparitaka satria tsy de ny corona intsony ny afaty olona rehefa avy eo fa démontena daholo azafady indrindra esorina daholo ny olona rehetra mba hiatrika corona de rehefa avy eo le aretina andavanandro fitsaboin'ireny olona reny lasa reny ny afaty betsaka. Tonga any amin'izany sika zao any amin'ny district ny Marolambo lasa ny paludisme no mamango mafy. Izy io tsy hoe tsy mahay ny mpitsabo fa mifanampy amin'ny koa tsy fisin'le fanafody. Misy ndray koa ny fanafody tonga amin'ny toerana sasany fa no izy adodom zay de sahirana mihitsy ny fampisina fanafody any aminay ihany. Io no any an-tanana ny rehetra isorako eto manokana zany zareo amin'ny mafy fa mitona ireny fanafody reny amin'ny alalan'ny avion ka tsy de mentehatra loatra ny lalana. RNT23 fa misy avion ka ny famporosiana zany ho an'ireo mpisehatra rehetra ara-pahasalamana na USAID na totsika eo reny access reny de hampiasa foana n'le avion mitovy amin'ny volam-panjakana. Araka zany maromaro ny olana sedray ny district ny Marolambo amin'izao fotoana izao izay antenaina ny fandraisana ndraikitra ireo tompona andraikitra isa-tokony araka izay antso natao ny solombavam-bahoaka ny Madagasikara ho fito amin'ny district ity izay. Ankasitrany ianao Andriamatoa solombavam-bahoaka Randriana Solo Augustin ny vahiny teto amin'ny sampana fampalalam-baovao. Misaotra nareo de manao veloma mandrapiona. Misaotra tompoko.
zay mahakasika an'iny fa mikakaika ireo mpanjifa manoloana ny tolotra izay omen'ireo tambazotra mpifandraisana eto amintsika sy ireo endrika fanarotana maro samihafa hatreto sy hita ny fanjakana na eo aza ireo fitarainana maro indrindra momba ny internet io na saina. Maro ny fitarainana eno eny anivon'ny fiarahamonina sy amin'ny tambazotra tsirasira manoloana ny fanararotana sy ny tolotra omeny ireo tambazotra eto amintsika. Isan'ny mikakaiky amin'izany ireo mpianatra eny amin'ny ambaratonga ambony izay tsy afa-misaraka amin'ny fikirakirana azy. Facebook aloha zany tsy maintsy atao foana aloha satria amin'iny ny ahafahana mahita emploi du temps foana dia isan'andro aloha zany manao Facebook mampiditra 500 tena isan'andro kalitao koa tena mena zao hoe mandritra ny 3 andro anao izy mampiasa an'io tolotra io ohatra dia nefa raha iandro indraindray raha tapakandro ilay izy dia lany dia kalitao zany tena zéro eo amin'ny raha ohatra hoe isan'andro zao raha isan'andro zao dia mandany eo amin'ny 5000 zany aloha zany zao télécharge tsy dia tena hoe mandany be zany juste hoe Google fotsiny zany jereko document ohatra zany tena tsy afa-miala amin'io satria ny document omeny mpampianatra zao raha intiera no omeny dia ny 2 tiers dia tavina any amin'ny internet daholo zany ny ankamaroany. Tena tsy maintsy mampiasa satria na fianarana ary amin'izao indrindra koa misy an'ity valana retina ity efa ataon'ny mpampianatra hoe en ligne daholo isotrany dia tsy maintsy hoe manao ianao dia tsy maintsy manjifa fa le izy tena efa tsy takatra intsony. Izaho zao mandany 2,000 ariary ao anatin'ny ray andro raha resaka hoe raha mikaroka raha manao recherche amin'ny Google fa raha resaka Facebook dia 1,000 ariary. Ny sarany tsy miova ny tolotra mihena hoy ireo mpampiasa. Ny opérateur eto amintsika zao tamin'ny voalohany ny NGK 500 dia rehefa maro ny mpanjifa ilay izy dia nahenany zareo 250 ny 500 amin'izao 250 mégaoctane 500 amin'izao eo amin'ny resaka Facebook dia nefany iny 250 iny koa vetivety kely iny dia trohany zareo dia tsy maharitra akory. Dia ny resaka internet koa ohatr'izay koa dia en plus n'izay nefa sady mbola miramina ny connexion anao ny méga anao vetivety kely dia lany. Nitondra fanazavana momba ny fiovana sy ny fanavaozana ireo tolotra ao amin'ny tambazotra iray eto amintsika. Tsy Facebook sy réseaux sociaux ihany atao hoe internet. Amin'izao fotoana izao zany nisy fanitsiana ny tolotra internet amin'ny telma rehetra na le ampiasaina isan'andro io na le isan-kerinandro na le ao anatin'ny ray volana. Raha tamin'ny volana septambra tany zany ohatra raisintsika ny hoe ny telma le ampiasaina ao anatin'ny ray volana ny 5,4 alina dia nahafahana nahazo 3 giga na data. Nisy fanitsiana izy io tamin'ny volana novambra satria nananteny zahay hoe hisy fanovana ny droit d'assise ny télécom tsy niova nefa le droit d'assise dia tamin'ny faraparany teo nahitsy le tolotra ny tanjona zany mba ahafahan'ny olona rehetra mampiasa le tolotra hoe internet fa tsy hoe réseaux sociaux fotsiny dia tany namoraina. Raha ny zava-nisy ny tombo ny fampiasana ny internet teto Madagasikara hatramin'ny nisy ny fanaretana Covid-19 ka nidiran'ny orinasa sasany tamin'ny télétravail. Teo ihany koa ny olon-tsotra izay ny tombo ny faharetana tamin'ny fampiasana ny internet noho ny fihiboana. Na io aza izany tsy mifanaraka amin'izay ny tolotra omeny ireo tambazotra. Manoloana io efa nisy ny enquête parlementaire nataony teo anivon'ny anteny miram-pirenena momba ny fomba fiasa sy fanararotana amin'ny endriny maro samihafa ataon'ireo tambazotra eto Madagasikara saingy tsy mbola tojo hatramin'ny farany. Eo am-piandrasana izay miantsona eo anivon'ny ministeran'ny postra sy ny fifandraisan-davitra ary ny Artec ny solombavambahoaka andray ny andraikiny. Nefa raha ataontsika ny kajikajy hoe na ataoko hoe ariary folo fotsiny aza isaky ny numéro anankiray laharan-tariby anankiray no iaran'izay alatra izay dia azontsika an-tsaina hoe raha ariary folo ampitombotsika ataontsika hoe misy olona 10 millions mampiasa an'le numéro dia azontsika an-tsaina angamba hoe ohatrinona isan'andro zany raha ariary folo nefa raha angalarana ariary folo ianao mampanjifanao tsy andeha ila vaniny any amin'ny opérateur hoe avy ireny ny ary foloko kanefa ariary folo mitambatra be da be lasa valeur be le izy manentana ary miantsony avy eo amin'ny Artec mba hijery akaiky ny momba an'izy io efa misy ihany koa moa ny enquête parlementaire izay ety anivon'ny anteny miram-pirenena amin'izao fotoana izao satria raha oharina amin'ny any ivelany tokoa ny zavatra misy eto Madagasikara dia tena misy fanararotana sady lafo any kalitao efa tsy zarizary fa misy rafitra be da be
mampanatanteraka napetraky ny fitondram-panjakana tokony asa tokony ijery kaiky de akaiky mba tsy isin'ny hoe fiakarana meopapana ny PPN nefa tsy voafeny vidiny zao koa mbola hiakatra koa ny resaka internet sy ny telefôna sy ny manodidina azy nanantona ny ministera voakasika sy ny autorité de régulation des technologies de communication ny mpanao gazety momba ity tranga mampitaraina ny mpanjifa ity saingy tsy nisy afaka nitondra fanazavana na izany aza fanontaniana maro no nalefa any amin'ny Artec ka ampitaina eto amin'ny fampalalam-baovao hatrany ny valin'izay. Lafim-baovao hafa kosa indray dia anaran'olona 3 na femifepetra no natolotry ny comité ad hoc izy tia fafidianan'ny filoham-pirenena ho tale général ny agence de recouvrement des avoirs illicites izay andalo eny amin'ny filan-kevitry minisitra ny larana efson. Ny aray no rafitra fahadimy andrafitra ny système anti-corruption eto Madagasikara anamafy ny ady amin'ny kolikoly efa nalefa ny comité ad hoc pikarakara misahana ny fifantenana ireo candidat any amin'ny filohan'ny république tamin'ny volana desambra 2024 ny anaran'ireo olona miisa 3 na feno fepetra ho tale général ny aray izay tokony andalo eo amin'ny filan-kevitry ny ministra ka mbola andrasana hatramin'izao miisa 10 ny antota taratasy voaray ary nandalo fifantenana tamin'ny toerana io anatsara ny filaharana misy any Madagasikara amin'ny fanadiadiana EPC na ny indice de perception de corruption ihany koa ny fametrahana ity rafitra iray ity. Facteur bébé manonte fa tokony zany hoe le araka tanreo le IPC mo araka hoe izy amin'ny étude BDB étude samihafa nalaina amin'izy ireo dia misy amin'ny ireo étude ireo tokoa ohatra hoe misy tokoa hoe mijery hoe efa misy daholo ve ireo androm-panjakana hoe institution rehetrarehetra amin'ny fiadiana kolikoly le tena fiadiana kolikoly tsotra hoe manasazy hoe mijery sy manasazy le fanaovana le olona manao kolikoly ohatra ny bianco mijery koa hoe inona avy ny instrument juridique rehetrarehetra esan'izy ireo so inona avy ny institution rehetrarehetra hoe amin'le koa satria ohatra hoe amin'ny bianco zao dia izy hatramin'le hoe le olona ohatra hoe izy mijery sy hoe izy no miapanga le olona hafa. Manampy ireo rafitra efatra miady amin'ny kolikoly eto amin'ny firenena ny aray ary mifameno amin'izany ihany koa raha ny andraikitry ny CSI izy no komity miandraikitra ny fametrahana ny paikady amin'ny ady amin'ny kolikoly ary efa napetraky ny CSI sy ny paikady ny firenena tsara tatana. Ny bianco sy ny samifinina kosa no midina ifotony amin'ny fanaovana famotorana sy fijerevana ny kolikoly misy jerena amin'izany ny famotsimbolam-panjakana sy ny kolikoly ary manolotra ny olona tratra eny amin'ny fitsarana. Ny PAC kosa na ny pôle anti-corruption no fitsarana ao anatin'ny système anti-corruption ka ireo olona atolotry ny bianco sy ny samifinina no isantsaraina amin'izany. Anampy izany ny aray na ny agence de recouvrement des avoirs illicites izay sampandrara misahana ny famerenana ny vola azon'ireo mpanao kolikoly any amin'ny kitabolam-panjakana ka zava-dehibe izany hoy ireo fiarahamonim-pirenena miady amin'ny kolikoly. Mihitsy hoe asazenan'le olona raha ohatra hoe rehefa avy eo afaka mijoira ihany izy amin'le hoe le vokatry le kolikoly ka tena ary zava-dehibe mihitsy izy io satria indraindray izy io tena zavatra vola be dia be mihitsy nandray ohatrany hoe voatokodina teo vola voatokodina hoe lasa ny kolikoly nefa zavatra be tsy indrindra aty amin'ny firenena tamintsika be dia be ny zavatra ilaina vola ka hoe atao amin'ny projet public hoe be dia be izy io ka hoe reny vola reny tsy hoe na hoe voasazy ary le olona nanao le kolikoly dia raha veo izy hoe manao mavita ny saziny dia raha vao afaka hoe le vokatry le kolikoly nataony dia hoe tazominy any tena tsy mety mihitsy zany satria tsy vola mikory iny ary na hoe voasazy ary izy tsy vola nandray izy vola be dia be tsy maintsy miverina ho an'ny kitapom-bolam-panjakana. Efa manana ny rafitra ny manokana ny aray na ny agence de recouvrement des avoirs illicites izay tsy mifanisaka amin'ireo efa misy raha ny fanazavana ireo fiarahamonim-pirenena. Voalohany indrindra izy aloha zany dia manao izay fanagiazana mampiatra le décision nanao zay anagiazana an'ilay fananana azo tsy andrariny dia izy ihany koa miandraikitra ny enregistrement an'ireo fananan'ireo reto daholo ireo fananana no giazana ary izy ihany koa no mitatana an'ireo fananan'ireo sy ny atao hoe izay rehetra mety hoe hiconservena ireo fananan'ireo mba tsy ho potika ohatra na hoe ho very
izay zany tena asan'le agence izany hoe manao izay tsy avery ireo vola ireo fa mitazona ireo aloha mandrapisany didy tena raikitra izay tena lalàna hoe meloka ave le olona ary tena fananany fanjakana tokoa ve rehefa nanana ireo. Isy fiatraikany amin'ny arkarena vaobe ny fametrahana ny aray raha ny tombana nivoaka ny volana desambra lasa teo finavinana 1.1 miliara ariary ny vola tokony hiditra amin'ny kitapolam-panjakana raha ny hita amin'ny raharaha anotsarainy ny teny amin'ny PAK. Tontolon'ny fanadiovana kosa indray dia taorian'ny fiofanana natao nitolorana fitaovana ireo RF2 ny fokontany efatra eto Antananarivo renivohitra. Na eo aza izany raha tsy miara misalany mponina sy ny rafitra misy ao aminy ho verimaina ny ezaka atao amin'ny fanadiovana ny commune Gaëtan Andratsilavo. Tafiditra anatin'ilay tetika sy fanohanana ireo fokontany sahirana eto Antananarivo renivohitra izay iarahana amin'ny ON Habitat izao fanolorana fitaovana ny RF2 na ny rafitra fidiovana sy fanadiovana izao. Taoriny ny fampiofanana nomena fokontany misa efatra ao amin'ny firaisana voalohany no nahazo fampitaovana manaritsy ho centre, manaritsy ho anaty hazo, Andavamamba, anaty hazo voalohany. Ankoatra ny fizarana fitaovana, nampiana isa ihany koa ireo mpanadio miankina amin'ny filan'ny fokontany tsirairay avy. Dia ny totalin'io zany eo amin'ny 700 no nomena an'ireo RF2 efatra ireo ary ny projet PPAB no miantoka ny karamany 5 alina isam-bolana mandritry ny 5 volana. Fanampiana ireo RF2 ireo zany fa rehefa avy eo ireo olona natsona manao fanampiana ireo afaka ho atson'ny RF2 amin'izay hiditra mpanadio raikitra ao amin'ny RF2 satria rehefa hitantsika fa ohatra mahazo izao fitaovana izao izy miampy ny mpanadio adio ny tanàna dia azoto mitony eo amin'ireo fokontany efatra eo anao amin'izay ny anjara fanadiovana dia amin'izay fotoan'izay hiakatra ny vola miditra eo amin'ny RF2 afaka anakarama mpanadio dia ireo le olona nampiny natsofoky ny projet ireo no hokaramain'ny RF2 manokana maleo tena amin'izay amin'ny manaraka. Ny herinandro avy izao ampiasaina amin'ny alalan'ny angareto na ireo fitaovana ireo, izany hoe iarahana dio fokontany iray ireo mpanadio amin'ireo fokontany efatra. Efa natao teo aloha ny fanadihadiana hoe aiza ny toerana ivinareo RF2 dia izay toerana rehetra nomeny izay no atao amin'ity angareto na amin'ny herinandro ambony io. Miankina ihany koa nefa moa hita raha malala ny toetrandro dia hitantsika hoe afaka hanao an'izay ve amin'ny herinandro iny sa misaka fa ny fahavononana aloha ny famonomana efa natao daholo. Tia ivina isaky ny fokontany nahazo sarety misy saa 2, borety misy saa 5, bote, blouse ary vavaorona, rato sy angady. Raha tsy miara-misalany mponina sy ny rafitra misy ao aminy, ho verimaina ny ezaka atao amin'ny fanadiovana sy ny fikarakarana tahaka izao. Ny finoresahana amin'izay mangataka ny fanampiam-ponina amin'ny fanovana zany ny toe-tsaina sy ny resahantsika hoe ny toetra zany fa raha miara-misalany rafitra petraka eo fokontany sy ny mponina mandeha ny zavatra hitantsika ihany koa moa izay tamin'le zavatra toe-javatra tondradrano toy izay nilazaina mihitsy fa ny fanariana fako any anaty tatratra ataon'ny olona no anisany mahatonga ny tondradrano. Vaovao any faritra kosa indray dia vehivavy miisa 2 voasambotra ny mpitandro filaminana ao Toamasina vokatry ny fivarotana héroïne. Ankoatra ireo zava-mahadomelina sarona niaraka tamin'izy ireo ihany koa ny fanafody tsy azo amidy natokana hitsaboana olona avoan'ny arety. Tsy haina falandiana. Avitra fatamaty. Vitamanke trako palitao ty fa afaka mamofoka amin'izay ny any dozy. Ça va. Merci, docteur fa Mahazo vahana amin'ny tanora ankehitriny ny fanjifana sy ny fidorana zava-mahadomelina, isan'izany ny ao Tanambao faharoa ao Toamasina, izay antony mampirongatra amin'ny fisian'ny asa ratsy samy hafa any an-toerana raha nambaran'ny tompon'andraikitra. Manimba ary mitondra amina fahafatesana mihitsy ny fidoroana zava-mahadomelina. Ary io ny sehoan'ny endrika ny tsy fandriampahalemana rehetra zay hitantsika miseho tamin'ny tanàna. Satria mampanaonao foana rehefa mandray
héroïne sahala aminy reto moa zany amitsindrona ny ataony eto fa tsy le mifoka de lasa mangalatra lasa manao misoloky ary eny mahavita herisetra azy ka zay zany manentana zany ny olombelona tsirairay zay mahita endrika sahala amizay aza vela mahavita eloka be vava zay vao atoro le mpanao ratsy. Manoloan'izany, vehivavy miisa roa ny voasambotra ny tandron'ny filaminana atao Tomasina ny alatsinainy lasa teo noho ny fivarotana heroïne. Ankilan'izay, tratra niaraka tamin'izy ireo ihany koa nandritra izany ny fanafody fampatoriana natokana hitsaboana olona voan'ny areti-tsaina. Tovovavy iray efa mpitsindrona zava-mahadomelina no sary mitandron'ny filaminana voalohany teo am-pitadiavana vola ny zifana ireto heroïne ireto. Héroïne izy ity amin'ny alalan'ny forme caillou zany fahitantsika azy eto. De ty kely ty zany atao fidina ray alina ariary. Mazava ho azy zao vola hitantsika zao ny recette une journée fotsiny io. Vola eo amina 7 millions FMG. De atao kavanako ato koa misy an'ireto fanafody reto. Io zany fampiasain'le olona efa dépendante amin'io zavatra io. Rehefa tsy mahazo an'le reto héroïne reto izy rehefa misofra tena marary de reto indray no raisiny mba hampiverimberina ny ainy. Raha ny fomba nahazoana an'ireto zany misy olona tratra nangalatra na nisoloky de tamin'ny alalan'izay le soloky nataon'izay no nafana mamantatra fa hoe ny filany amin'io zavatra io no mahatonga azy mangalatra sy misoloky. Manintana ny fiaraha-miasa amin'ireo mponina Tomasina mitandron'ny filaminana amin'ny fanomezam-baovao ho famongorana sy ny ady atao amin'ny fivarotana zava-mahadomelina ny an-toerana. Vaovao any amin'ny faritra izay hatrany dia tovolahy-mpiambina iray 13 taona no voatsatokantsy atao amin'ny lamosina nandritra ny fanafian-jolany seho atao amin'ny fokotany tsara saotra Antsirabe ny aliny voalohany volana febroary lasa teo KOLTV Antsirabe. Nitrangana fanafian-jola amin'ny tapediana teto amin'ny fokotany tsara saotra Antsirabe ny aliny voalohany volana febroary 2024 lasa teo tokony tamin'ny ray ora sasany alina. Tokantrano iray no notafian'ireo jola miisa 4. Raha loharam-baovao azy teny toerana dia nisy ny fifanjevona teo am-piambina sy ireo jola izay nikasa hiditra kely ny tao amin'ity tokantrano ity ka namony eny no nitsindrona tsy nahazo azy tao amin'ny lamosiny ilay mpiambina. Dia vao nikitika amin'ny varavarana izy dia henoko dia nanaitra ny vadiko aho. Dia rehefa nanaitra ny vadiko aho dia mifohanay dia nitsoka sofle anay tao an-trano satria ny zareo tsy nitsoka fa to dia nisotomy mafy be ilay varavarana dia nizara roa. Dia rehefa andeha hiditra ao an-trano izy dia nidarodaroan'ilay vadiko. Dia avy eo izy naheno an'ilay olona vadin'ny patron anay fo namotrano. Dia avy eo nitsoka ny zareo dia ny telo lahy efa lasa tavavoaka tany ivelany fa ny raika lahy vao andeha hiakatra ny tamboho. Dia rehefa vao andeha hiakatra ny tamboho izy dia nitorahan'ilay vadiko tamin'ilay marteau nitodika ilay vadiko. Dia avy eo niverina nidina ka izy nanindrona antsy. Raha ny fantatra dia tovolahy kely manodidina 13 taona ity mpiambina novinon'ireo jolahy ity ary tsy nisy ny entana lasan'izy ireo nandritra ny fanafiana. Tsy nisy azony zareo. Efa nisy tao alohan'izay fa tsy nahavoavotrano izy dia lasa. Vao niteneniko fotsiny izy hoe voatsantokantsy ho any lamosinao dia to dia nitolefika izy. Efa tonga teny toerana mitandro filaminana ary ao anatin'ny fanadihadiana tanteraka amin'izao fotoana izao ny mahakasika ity raharaha ity. Ny etaponay izao dadany dia zao mba ahita marina satria zavatra tena mampalahelo mihitsy izany satria tena bibina nanaovan'ny tena jolahy tena le zanako. Maresaka iraisam-pirenena kosa indray dia nanambara ny filoham-pirenenan'ny Guinée-Bissau avy nitrangana fanongana mpanjakana tany amin'ny toerana tsy mbola fantatra hatreto ny tompon'antoka tamin'izany fanadihana. Tao amin'ny tambazotra tserasera no nanome vaovao mikasika azy ny filoham-pirenena ny Guinée-Bissau Umaro Sissoco Embalo tao amin'ny page Facebook ny présidence any an-toerana nahitana ny sary niaraka tamin'ireo tompona ndraiky sy ny filaminana. Tao amin'ny Twitter nilaza ity farany fa efa misy ny fandraisana andraikitra manoloana ny toetra rao Guinée-Bissau. Ny zava-nisy tany an-toerana nahenonina tifitra vararaka tao amin'ny toerana maro indrindra manodidina ny palais ny gouvernemanta. Ity toerana ity izay efa nodidiny ny mpitandro ny filaminana maro. Nandritra izany no nisian'ny filan-kevitry ny minisitra manokana niarahan'ireo mpikambana eo anivon'ny gouvernemanta, prime ministre sy ny filohan'ny Guinée-Bissau.
Ny hidina nylohan'izany ireo tsena sy ireo sekoly ary nodidin'ny mpitandro ny filaminana ireo birao mpanjakana rehetra. Tamin'ny alalan'ny fihaonana tamin'ny mpanao gazety no nanambarany Omaro sy Soko Embalo fa anaty naomby azy ilay fanonganam-panjakana laza ety farany fa namono olona maro izany. Maro tamin'ireo mpitandro ny filaminana no lavo. Dia iny maresaka iraisam-pireneny manan-katona vaovao tamin'ity fiandroan'ny tenkatrano nanaraka izany mandro soa sy nadolo tompoko. GBA Telma, des actualités uniques, dynamiques et renversantes dans le journal TV.